Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fiandohan'ny herinandro vaovao izao ny sara izao avy amin'ny azanam-bolana raha tamin'ity an'ity dia mahazo vahana ny oram-baratra ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara ny avoany andrefana ary ny ilany andrefan'ny nosy ny ary saika amin'ity herinandro ity dia mipetraka any amin'ny ilany andrefana izay ny rotsakorana ankoatry ny alarobia sy ny alahady ary ny alatsinainy avy izao izay mety hiverina indray ny oram-baratra amin'ny ankapobeny saika amina faritra maro manerana ny nosy ankoatry ny tendrony atsimon'ny Madagasikara izay mijanona ho maina hatrany ny maripana ihany koa dia mafana tanteraka aloha zany raha amin'ity herinandro ity satria dia mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny zany hoe tsy tena mitohy isan'andro izy io fa misy fotoana midina kely fa miverina miakatra amin'izay mety ho tonga amin'izay 20 degré celsius izay kosa amin'ny andro sasany amin'ity herinandro ity. Ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia isy ny tandrivon-drahona any amin'ny faritry melaky ny faritry boeny ary ny any amin'ny tapany avaratra amin'ny faritry menabe mandraona kosa ny andro any faritra analanjorofo sy ny faritra atsinanana ny ambiny dia ny masoandro ny batoerana ho an'ny rapiso tolakandro misy hatrany ny tandrivon-drahona ray kotroka any amin'ny faritry boeny melaky ny faritra menabe ary ny ilany andrefana amin'ny faritry bongolava mety isy ihany koa izay tandrivon-drahona ray kotroka eo ny faritry sofia sy ny any amin'ny faritra dianany zany ny ambiny kosa dia mbola maina aloha ny andro amin'ny ankapobeny raha ny maripana vinavina amin'izay rapiso izay ho an'ny avoatany mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 7 degré celsius ny maripana hitantsika ny matsiatra ambony raha manodidina ny 9 degré celsius kosa ho an'ny faritra vakinakaratra sy ny faritra analamanga ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara ihany koa mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 7 degré celsius izay any amin'ny morontsiraky ny faritra vadivavy sy ny any amin'ny faritra anosy ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara 7 ka hatramin'ny 9 degré celsius ny maripana ambony indrindra vao faritra an'iny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara sy ny atitany andrefan'ny nosy iny. Ny toetry ny andro any androny alarobia kosa indray tombanana iverina ny oram-baratra ho ana faritra maro amin'ny avoatany faritry bongolava itasy vakinakaratra moromanea matsiatra ambony orombe ary mitatra ho an'ny faritra vadivavy fitovinany sy ny tapany avaratra amin'ny faritra atsimo atsinanana izay orana izay mitoy ihany koa ny oram-baratra ho an'ny faritry melaky ny any amin'ny faritry menabe ary mahazo an'izay ihany koa ny tapany avaratra amin'ny faritra atsimo andrefana ny any amin'ny morontsiraka faritry sofia ihany koa toraka izany dia miandry ny tandrivon-drahona ray kotroka hatrany indrindra moa ny maraina be sy ny any amin'ny alina ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara izay ny ambiny dia maina aloha ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay androny alarobia izay tafiakatra hatramin'ny 2 degré celsius ho an'ny faritra analamanga sy vakinakaratra ary midina 3 degré celsius kosa ho an'ny faritry matsiatra ambony ahitana vidinana ihany koa izay maripana izay ho an'ny faritra anosy sy ny any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara iny na dia somary mbola migaingaina ihany amin'izany 3 degré celsius izany. Ny ambiny kosa indray ny avaratra andrefana dia manodidina ny 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Maivatanana moa na ny district any Maivatanana no misy an'izay 30 degré celsius izay. Amaranantsika ny fandarana ny androny alakamisy mbola mitohy hatrany ny rotsakorana ho an'ny faritry melaky sy ny district any Miandrivazo mandraondraona kosa ny andro ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara indrindra ny atitany moa zany no itoeran'izay rahona izay mety isy tandrivon-drahona mandalo ihany ao anatin'izay mety isy ihany koa ny tandrivon-drahona ho an'ny faritry sava ny ambiny dia mandraona mitsitokotoko na ibalika ny masoandro amin'ny ankapobeny indrindra ny morontsiraka moa zany tena anjakany masoandro raha ny maripana vinavina amin'izay androny alakamisy izay dia mbola tsy miova firy ho an'ny avoatany 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ary ny any amin'ny ilany atsinanany nosy kosa raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny any andrefan'ny Madagasikara kosa indray raha ny hitantsika amin'izao sary izao dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 30 degré celsius fa misy faritra sasany na atitan'ny faritry menabe izay na ny atitan'ny faritra atsimo andrefana mety tafiakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana ao anatin'izay androny alakamisy izay ny météo tamin'ity an'io ty ary raha pisy ray fotoana manaraka veloma tompoko.